Natondra antsika fanomboan'ny herinandro vaovao tena mahatonga saina be ny tenenin'ny pasteur teo hoe eo mpivavahana ianao dia tompo tsika senao dia misy mandondonitra izy ko ary samy mandondondry zany izy tompo hoe za zay mandondondry zay fa voay aloha mbola miteny rery ianao zany fa mbola tsy ao oh reto tena aleontsika mahazo antoka fa tena tamana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra sy ny fanatrehany tsy resa be le izy fa fiainana aseho le izy tsy confession Andriamanitra miaraka amiko fa fiainana aseho le izy tena ny zavatra ataonao mahatonga n'Andriamanitra tena miaraka aminao tokoa dia ina le vakiana teo Jaona 8:29 miaraka amiko izy satria za manao zay sitrany mandrakariva dao tsika anao zay sitrapon'Andriamanitra mpisaorana aloha satria Tesaloniana 2:10 dia manambara misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ao anareo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Miatrika ny maraim-baovao sy herinandro vaovao zay ampitsikina satria tena ataonao tonga saina zay amin'ny fahamarinan'ny teny sao dia tokoa mieritreritra zay fa atao trano ianao nefa kay ianao mbola mandondona mbola tsy tafiditra satria izahay ny mametraka barrière sakatsakany eo amin'ny fonay atonga anao tsy ho tamana eo amin'ny fiainanay ary misaotra fa ianao dia maneho tokoa fa tsy hoe satria Kristy ianao dia tsy maintsy hiaraka aminao ny ray fa satria ianao manao ny sitraky ny ray mandrakariva dia eo aminao mandrakariva ny fanatrehan'ny ray. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny sekoly isa-maraina toy ny androany dia sekoly tsy ho voavidina vola aman-karena fa sekoly ny toetra sekoly ny arepana ahafahany mamakivaky ny androm-piainanay ny herinandro sy ny volana ny taona ray amanontolo ao anaty fanomanana ny anaty mba hifankahita aminao hifankazatra aminao ahita ny voninahitra ao sekoly mpanasitranandro amarainy tompo dia nentinay eto anatrehanao zay rehetra momba anay tamin'izay rehetra anatrehana indray tamin'iny weekend iny sy tamin'iny herinandro lasa iny ary nyfanatenanay dia andre teny avy aminao zay teny tsy hamelanay hipetrapetraka fa teny anainga anay hetsika hifanaraka amin'izay tianao ho aseho anay. Misaotra fa ny zotom-po atonga anay ho tonga eto amin'ny fanatrehanao dia avy aminao ary mahatonga anay tonga eto tsy hoe mahay ny zavatra rehetra ianao fa mahatonga anay tonga eto satria Andriamanitra ianao. Misaotra ny amin'izay ho ataonao androany ary ankasitrahana sady ankiony amin'izay mbola tsy ataonao androany fa amin'ny fotoana mahamety araka ny teninao hoe ny zavatra rehetra dia mendrika amin'ny fotoanany avy. Mitenena indray tompo ary mitenena hatrany. Ny fonay dia sokafanay ho tonga tany tsara sy tany lonaka atonga ny votsara ny teninao hifafy sy haniry eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety. Tena raha vao misy mandondona mahampandiny tena angatahana amin'ny tompo mba tsisy tsony mandondona fefa ao an-trano izy. Halleluja. Androany manoka antsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe tiako ny anatrehanao. Ny fanatrehan'Andriamanitra tena zavatra misy ohatra ny existence an'Andriamanitra. Ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia sady réalité ny vérité. Ny zavatra tenenin' Jesosy toy izy hoe zao tontolo zao izy tsy mahafantatra na mahita. Lasa ilay jerentsika vetivety sokafa eny bokin'ny Jaona, bokon'ny Jaona misy an'izay teny izay mazava-be mihitsiny momba ny présence andresan'i Jesosy ozy izy ao amin'ny Jaona 14:17 Jaona 14:17 vetivety fa efa nisoratako ato ambany ato ilay izy fa iverenantsika vetivety fotsiny. Naran'i Jesosy ny fanahy fahamarinana izay tsy azony zao tontolo zao raisiny satria tsy hintany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo.
ny fanatrehan'Andriamanitra entin'ny fanamasina dia hita sy fantatra fa tsy hoe tsapa. Possible zao zany ohatrany tsy mahatsapa fa tokony mahafantatra ianao fa eo izy. Dia ny fahafantaranao ny fanatrehan'Andriamanitra tokony hanova ny any anatinao rehetra ho ampanekenao fa na ohatrany tsy mahita aza masonao eto rangaha izy a. Satria tsy ny hita ny misy, tsy hoe izay hitanao ihany ny misy. Ianao zao tsy mahita ny ati-dohanao nefa misy ny ati-dohanao. Ianao zao tsy mahita ny vavoninao nefa misy ny vavoninao. Ianao zao tsy mahita ny feoko nefa heninao zao ny feoko. Ianao zao tsy mahita ny rivotra nefa vao mitsoka ny rivotra dia mikopaka ny rideau. Dikan'izay mizavatra tsy hita nefa misy. Mihoatra noho izay Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra toy ny tsy hita izy nefa misy maika izy anano ny toky any anaty avy amin'izay nylazainy fa matoy izy manasa eto izy zany manasa anao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Tena mila tiantsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tiako fantatrao fa alohan'ny fisehoan'Andriamanitra dia tsy maintsy izy manambara ny tenany. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia eo foana. Ny fisehoan'Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny fanambarana fantatrao momba an'Andriamanitra. Eo ny présence fa ny manifestation miainga avy amin'ny révélation. Raha limité ianao amin'ny révélation dia tsy maintsy ho limité ianao amin'ny manifestation na dia présence mitovy aza no iainantsika sy atrehantsika. Zany hoe ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany misy karazana fisehoan'Andriamanitra be dia be mety efa hitanao anaty Baiboly fa mety mbola tsy hitanao satria mety mbola tsy nilalova amin'ny masonao ka nivakianao tanaty Baiboly. Tsy midika hoe tsy misy le izy. Zay ny mahatsara ny mandray fanambarana, miaina fanambarana, manangona fanambarana. Amin'izay rehefa misy zavatra mitranga dia miverina ianao amin'ny hoe inona moa no ambara ny fanambarana momba an'Andriamanitra mba hahafahako miatrika n'ity zavatra ity amin'ny fahafantarako hoe izy Andriamanitra. Jaona toko fahadimy, Jaona toko fahasivy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito dia izao ny zavatra nitranga teo rehefa anasitrana an'ilay lehilahy jamba Jesosy. Minaran'ny tompo. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao. Tonga dia présentation révélée. Rehefa nilazany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Tonga dia vavy se présenté teo dia mandrora amin'ny tany. Zany ny Andriamanitra ao zany. Ka raha eo zay ianao mitsaratsara hoe tsy mahalala fomba fa mpandrora amin'ny tany dia very zavatra be dia be fa zay loha izy. Avy miteny izy za fahazavana izao tontolo izao. Tonga dia mandrora amin'ny tany. Fanarana an'Andriamanitra tsy mahazo kriko. Raha iny manasitrana rofy iny dia ho sitranako. Mahafinaritra ane zany sitrana zany. Androany maraina zao hositranina indray zao ianao. Satria misy révélation tonga raha-potoana manaitra ny ao anatinao hifankahitam-po sy sitraka ny fahamaminy le présence atonga anao ahita ny fahamaminy le androany izay mbola tsy hitan'ny masonao fa nomanin'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainanao. Aza dia fa mbola tsy hitanao androany tsy avy hitanao ve? Na zao combinaison akanjoko zao mbola tsy hitanao, mbola tsy nataoko zao. Alléluia. Dikan'izay misy zava-baovao zany ho manin'Andriamanitra isan'andro fa tsika tsy tokony ho donton'le week-end ohatrany tsisy ninina ny tranga. Afaka hitranga ny zavatra rehetra rehefa mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zasy ianao. Tsy izay koa nefa nahatongavantsika. Tsy hoe tonga ao afa feno fahagaganao na tsisy fahagaganao reo tonga ava miainy fa misy ilanao an'le teny eo any mananao mandrakizay. Satria ny mandrakizay tsy hidira ny fahagagana mitranga na tsy mitranga fa ny hidira mandrakizay toetranao miova manomana an'le mandrakizay. Amen. Fahazavana zao tontolo zao izy. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany, nanao feta tamin'ny rora, nahosony mason'le jamba. Ny fafito. Ary Jesosy taminy dia sasao masonao ny farisy Siloama. Zay atao hoe raha nadika ny irahana. Lasa le jamba nanasa verina nahiratra. Ny important jamba ianao miditra eto, mahiratra ianao miala eto. Jaona 11:25
hoy Jesosy tamin'ny Maria sy Marta, za mifananganana amin'ny maty sy fiainana, zay mino aho na dia maty azy to dia velona indray. Tonga dia révélation aloha. 17 ka hatramin'ny 4 miaran'i Jesosy. Rehefa nanao zany teny zany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Tonga dia manifestation, voaka maty nisy fehepatiny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosoara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka avelao andeha. Mila mandray révélation zasy ianao. Mila miaina révélation zasy ianao. Ny révélation ilaitsika ary ny révélation ny atao hoe révélation dia ny fanambarana entin'ny fanamasina maneho ny miafina momba an' Jesosy. Zay natao hoe révélation. Raha resaka zany tsika ty misy révélation momba ny fitahiana dia diso. Satria ny fitahian'Andriamanitra tsy misy zavatra tokony ho afenina ho avoaka. Ny momba an' Jesosy no nafenina ho aseho. Fa raha voarainao ny fahamarinana nafenina momba an' Jesosy voataho azy ianao. Tsy révélation momba ny fanasitranana zany ny ilainao, fa révélation momba an' Jesosy. Avereny hoe révélation momba an' Jesosy hoe. Ny lo hevitra androany ho antsika izay niditra tamin'ny fidirana 2 sy 3 mpimaso kely aloha tena ampitondraina ny lohateny hoe tiako ny anatrehanao. Rehefa tsy tianao fanatrehan'Andriamanitra dia hita excuse ianao tsy ho avy eto amin'ity toerana ity, satria eto zao misy fanatrehan'Andriamanitra isamaraina araka ny tenenin'le fanatrehan'Andriamanitra. Tsy olona nanao le fivoriam-bavaka fa Andriamanitra ny antso. 2002 nanaraka an' Jesosy tato amin'ity asa fanompony ity karazan'izay toerana efa nandehanan'izay fa mahavarina Andriamanitra afaka mitahiry. Misy fotoana ianao mahazo valom-bavaka rehefa manaraka azy 2 andro 3 andro tena iny kosa aloha mahafinaritra be. Fa misy fotoana ohatrany 3 taona ohatrany tsisy inona koa mahafinaritra loatra. Satria mamolaka Andriamanitra hoe oka tsy ho intéressé tsika amin'ny fanaraka eto. Ohatrohatr'izay zany le izy. Aoka ianao ho resy lahatra ny anaraka azy. Tsy hoe satria fantatrao fa ananany le tsy anananao, tsy izay. Fa satria fantatrao fa Andriamanitra fotsiny izy, ary olona ianao avy aminy namoronana anao, tsy afa-misaraka nareo mianaka. Zay no mahatonga anao mangetaeta tsy azo sakanana, na cyclone, na orana, na embouteillage, na tsisy frais, na reraka. Ninona mitrango eo dia tonga saina foana ianao hoe tompo tiako ny fanatrehanao, eo ny fanatrehanao anetry tena hiala avy aty amin'le mahazatra ho any amin'le tsy mahazatra anajanao. Ho an'izay tonga eto androany maraina marina aminao ny tenin'ny tompo hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Tonga eto ianao mikatsaka ny fahamarinana sy ny fanjakana, napetraka ho prioritaire zany. Izy zavatra anampy anao indray amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Axiome zany. Inona tsara moa le axiome maridada? Vérité mathématique to dia tsy azo lavina izay mihitsy le izy. Tonga dia mitsatoka io vao zay fotsiny ataonao, mamaly foana io. Misy fotoana ianao reraka dia miteny amin'ny tompony hoe tena ohatrany reraka. Dia henonao mihitsy hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Zany hoe raha mandeha any azy zany dia any zany any ny afaka le faharerahana. Nefa ianao ohatrany reraka tsy ho any amin'le toerana manafaka an'le faharerahana. Mazotoa? Tiako ny anatrehanao. Iresaka momba na toetra sy karazana ohatrany hoe fepetra kely tsotsotra arak'izay ho vitantsika androany. Iverina amin'ny lesona momba ny fahalemem-panahy zay important be raha fanatrehan'Andriamanitra no resahana. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia sensible amin'ny fahalemem-panahy. Mahatonga izy tsy maintsy averina koa satria misy olona vaovao foana koa tonga eto amintsika dia tsy maintsy averina ilay izy satria lasa ohatrany hoe efa lesona efa assimilé ilay izy eny tokoa ho an'izay efa nanatrika ny koro hatramin'izay, fa ho an'izay mety sambana mety tsy nanatrika ny tamin'izany dia lasa ohatrany hoe tsy fantatra intsony inona zany no tokony ho avoakanao, nefa ilay izy vérité be tonga dia azo iainana zao dia azo isitrahana rehefa avy eo. Amen. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia sensible amin'ny fahalemem-panahy. Eo aloha zany. Ataovy misy fandraisan-dahatra ao anatinao avy amin'le fitiavanao fanatrehan'Andriamanitra, ny fitiavanao aneho an'le fahalemem-panahy mba tonga le fanatrehan'Andriamanitra ho tamana ahazo aina ary afaka hiasa avy eo amin'ny fahalemem-panahinao. Rehefa tena mandinika tsika dia Andriamanitra tsy hoe mifidy olona fa mifidy toetra.
tsy tavan'olona ny fidiny fa toetra n'le olona no mahatonga an'Andriamanitra marisika. Eo amin'ny numerito 12 no andraisantsika ny lesona trany fatatsika loatra fa Moïse zay nampiasain'Andriamanitra tamikery ministera tena ikuizana be mihitsy dia nanana karakteristika anankiray na toetra izy na le mifanahy io lehilahy io. Numerito 12:7 dia manambara aminaran'i Jesosy ary Mosesy dia lehilahy nale mifanahy mihoatra noho ny olona rehetra ty ambonin'ny tany. Ny 9 mifanatrika ny tenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina mijery ny endrika Jehovah izy na hoana nareo tsy atahotra ny metsiny Mosesy mpanompoko. Misy zavatra fasafasa ao rehefa malemy fanahy ny olona anankiray. Exodus 9:7 avy hatrany Andriamanitra dia mahazo aina afaka miseho mihoatra satria ny olona malemy fanahy afaka mandray teny mihoatra. Zay tsy zakany daholo be zakany malemy fanahy. Zay amin'izay secret, zay tsy zakany daholo be zakany malemy fanahy. Zay mahatonga ny boky Jakoba amin'ny teny hoe tandremo izy fa ny olona malemy fanahy no afaka handray ny teny zay nambolena mba ho voavonjy izy. Ny karaktera tena farany ilainao alohan'ny anjavona eto ambony tany dia fahalemem-panahy satria ao ianao no manaiky ny teny rehetra amonjenanao. Ny teny avonjenao tsy ianao miliardera fa ianao mialatra. Dia ny fahafahana manaiky an'izay fahalemem-panahy no mireceptionna an'le teny tonga dia afaka hiaplike hoe taizany nangalatra tsy tokony angalatra satria zay no sain'Andriamanitra hitsiana eo amin'ny fiainako. Anaran'i Jesosy ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa tsy mipasy mihitsy anoenarina hoe Jehovah satria nisy zavatra tsy nananany fozy Andriamanitra hoe anananao ry Mosesy. Exodus 34:10 ny anaran'ny Tompo. Indro manao fanekena Moïse eo anatrehan'ny olonao rehetra nanaovako zava-mahagaga zay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra ary ny olona rehetra zay hitoeranao dia ahita ny asan'i Jehovah fa mahatahotra ny zavatra efa ataoko amin'ny fombako anao. Amen. Numerito 20:9-20 very le fahalemem-panahy. Zao aloha zavatra mahafinaritra ny fahalemem-panahy Moïse dia very fa ny fahalemem-panahy an'Andriamanitra ao anatinao rehefa avy nandray an'i Jesosy dia tsy mety very tsony. Tsy tiaka mafitsara ho an'ny tompo aloha sofa tonga Jesosy averiko. Mosesy nalemy fanahy teo amin'ny maha-olona efa tsara be satria Andriamanitra tonga dia manety. Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy ny fahalemem-panahy Moïse ny tafinao fa ny fahalemem-panahy an'Andriamanitra mihitsy ny napidiriny sy natobany déversé ao am-ponao. Zao tsika miteny zao zany latsinainy voamaraina misy stokna fahalemem-panahy miandry avoaka fotsiny ao anatinao. Fa zao nefa raha niala ny fanamasina tamin'izany androany ny fanamasina tsy miala fa malahelo. Dikan'izay ny vokatra le izy mitovy fa ny fomba isehoan'le izy tsy mitovy. Tsy miala tsony ny fanamasina zany hoe plus kokoa zany ny fanampian'Andriamanitra anao na sendra lavo aza fa tsy ilainy ianao lavo. Zay madiso an'le nampianarina anay tamin'izany mbola kely. Tany fianaratsoa hoe tsy maintsy mienjery ianao rehefa mandeha bisikileta. Firy nefa nazo zay teny zay mba mahatsangana tanana. Dia tena nienjera tokoa tsany anie ary mahavary rehefa nitsangana aveo tokoa dia tena nahay tokoa ary tsy nienjera tsony. Rehefa anao pilote ianao dia ampiary zay méthode zay. Tomemena reo. Fa manana ny bisikileta ekenao dia minany amin'ny avion tsy ekenao satria tsy marina ilay izy. Tsy hoe lavo ianao vao afaka hianatra. Tsy rehefa avy mitrisy ianao vao afaka mianatra. Tsy efa mamitapona be fa simba vavononao vao hianatra ianao hoe ake tsy fisotro ilay izy. Afaka manokatra sofina fotsiny ianao dia manokatra fo dia mametraka fitokisana amin'ilay tenenin'Andriamanitra tsy voatery potika ianao vao hatsangana. Fa afaka mandray décision tsara ianao androany maraina mba tsy ho potipotehan'ilay tsy fahalalahana ny vatanao sy ny fiainanao. Zao anefa raha sendra nandalo an'izay ianao ka mila hatsangana eto ny fanatrehan'Andriamanitra sady afaka manangana, afaka mitahiry, afaka mamorona an'izay simba, afaka mameno izay banga, tsy hano ny problema fa le manomboka androany kosa fa fao anatin'ny sainao le principe diso. Ny vrai pilote hoe za efa nampienjera avion 10 vao tonga mitondra andro marina mafy tsisy hitangina ny avion entin'izany olona zany.
Izy koa no zana toetra mifaneniny eo. Mazava e? Tena akaikinao tsy voatery lava ianao eka. Zay mihitsy mifanampia fanamasina hoe afaka miazona anao izy. Manomboka andro amin'ny maraina teneno izy tsy raraka tsony ianao a. Tsy lavo tsony ianao a. Tsy dobo tsony ianao a. Tsy mijabaka tsony ianao hoe teneno izy possible zany miracle zany hoe tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Possible amin'ny fijoroanao faran'izay mamiratra be. Possible zany. Very le faly amepana teo Moïse ao amin'ny Nomerito 20 ny 9 ka hatramin'ny 1 aminaran'i Jesosy. Hozy Andriamanitra, alao nytehana, vorinao sy arona rahalahana amin'ny fiangonana, mitenena mivatolampy eo masony, dia ampiboiboika ny ranony izy, ary ampivoaka rano an'ny olona fita mivatolampy ianao, ary dia ampisotroana amin'ny fiangonana sy ny biby fiompony. Nalay Mosesy ny tehana, avy teo anatrehany Jehova, arak'izay nanodidiny azy. Dia nivoriny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy, miaino orom-piodina. Andriamanitra tsy niteny mitabataba be fa tsy henony zareo le zavatra teneninao. Andriamanitra tsy niteny hoe dia omeko rano mpiodina, fa izy dia ho ampisotroanao ny fiangonana. Fiangonana ny tenenin'Andriamanitra fa tsy mpiodina. Any zany dia efa misy problema na tsy miaino tsara. Allo! Tsy miaino tsara. Le lehibe mpaniraka miteny hoe teneno fa omeko rano ny fiangonana, le nirahana miteny ry mpiodina. Voambolana tsy mitovy zany. Na mpiodina reo fiangonana nahitan'Andriamanitra anio. Les serviteurs de Dieu ndray mahita fa mpiodina hono reo. Rehefa miteny Andriamanitra madio io. Nosy Petera, misy cochon de lait za tsinana. Tsangana ny Andriamanitra. Tsy haiko ny Andriamanitra aloha. Fa zao ny teneniny Petera, zay efa nidioviko aza atao hoe maloto. Hoano! Zao a, rehefa miteny lehibe anao hoe zay, Andriamanitra io resahako io, raha zay ianao manaiky. Fa zay zany. Ka taty izy niteny, ampisotroa fiangonana io zany. Izy Moïse, tiako ny ranonareo mpiodina. Tonga dia zay, vao zay fotsiny dia eno misy zavatra tsy mikôlina zany. Ianao mety mahita mareo ile kialajangy ty, Jesosy miteny hoe iny zanako. Ka tandremo sao dia mbola mpiantso antsikialajanga olona any ianao, nefa Jesosy efa nanangana azy ho zanany. Amboary zay. Amboary aloha zay dia sitranao ianao sotranina avy eo. Tsy mbandy iny ve tsy fantatro iny. Tsy fantatrao zany iny. Jesosy mahafantatra an'iny. Jesosy mahafantatra an'iny. Fantatra tsara ny passé an'iny. Fa tsy fantatro ny présent any. Tsy azonao veroka ny futur any. Mangina. Mitsara. Hoy ny tompo tamin'ny tafiotra. Nalay Mosesy ny tehana avy teo anatrehany Jehova arak'izay nandidiny azy. Vory Mosesy sy Arona teo alohan'ny vatolampy ny fiangonana dia hozy izy. To dia manao stary. Miaino orom-piodina. Hozy Andriamanitra, ohatran'ny zay le directive. Amin'ity vatolampy ity koa ve ny avoany rano anareo. Ohatran'ny zay a. Efa manomboka manao Andriamanitra hoe anao inona ity. Azonareo ka mantiky tenenina. Inona ndray re. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany dia nikapo koza Andriamanitra. Efa hoe teneno. Kapohan'le izy. Fa manana kapohany indroa. Na le vatolampy rehefa aza vapokapoka. Tsy nety dia nitereny tamin'ny fanosorana le izy. Tsy maintsy namoaka ihany. Boiboika be ny rano. Nisotro avokoa ny fiangonana fa tsy mpiodina. Problème Moïse a mbola tsy teo koa mifanamasina en permanence. Nisy révélation tsy fantany momba an'Andriamanitra. Fantatrao ny nahalavo an'le teo alohanao, nisy révélation tsy fantany. Fantatrao ny tsy halavo anao, misy révélation ampahafantarina anao. Aza manaiky ho lavolavo loatra ny olona tsy nandray révélation. Aza manaiky ho lavolavo amin'ny tsisy dikany, ohatry ny fiainan'olona tsy nahazo révélation momba an'Andriamanitra. Paul apôstôly firinjato taona taty aoriana nifantoka niaraka tamin'ny Saint-Esprit no nibitsihan'ny Saint-Esprit eo Paul. Eny tompoko. Zaraiko ny alaheloko ianao vetivety. Fa nanilina ianao. Zany afaka malahelo. Ay! Ary zany averiko hoe ianao Andriamanitra ny fifaliana avy amin'ny Jehovah. Ie, za mpame fifaliana. Fa misy taona malahelo. Gako Paul. Aike tsy za ihany zany possible malahelo. Fa ianao koa ve? Ie. Naturaka le zako afaka malahelo. Fa ovina ianao nalahelo tamin'ny Moïse. Moïse tsy nafantatra. Fa tamin'io fotoana io
nalahelo Andriamanitra. Ary nampalahelo an'Andriamanitra tsy le kapoka ho hitantsika eo nome fanamasina izy. Efesianina 4:4 indray tatiaviny zalahy raikitra any Efesianina 4:4 ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 zay ny anaran'i Jesosy. Hoy izy fanamasina mampanoratra io aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Zany tokony to dia manaitra zany. Averiko vakina dia mba mody taitra ianao isa roa telo ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Zay tokony taitra ianao hoe fa ahoana zany? Inona zany ny tokony tandremako? Fa tiako ny fanatrehany, tsy tiako alahelo ny fanatrehany. Zay ny lelesiny. Inona zany ny tokony tandremako? Fa tsy hoe mandehandeha koa foana Andriamanitra mahatanty ny zavatra rehetra. Mahatanty ny zavatra rehetra izy fa misy fotoana izy malahelo. Ary tsy tokony avy amintsika ny tokony hampalahelo azy. Ary aza mampalahelo fanamasin'Andriamanitra. Le voyone zany. Le lesina voyone mavery kely dia misy mitady tsy anao sady. Tepeny antsika dia travaux pratiques. Ny fanamasina izay nanisina tombo-kasainareo amin'ny andro fanavotana. Aza manao tsinitsina fanamasina fa izy ny marika farany amin'ny fanavotana amin'ny andro farany. Esory aminareo ny folentika taitra Paoly. Ny fahavinirana ataovana hoe ny fahatezerana, fitapatabana, fitenenan-dratsy, lolo-po rehetra. Tanareo betsaka amin'ny olona manamevana andreo. Betsaka amin'ny fiangonana ny hoe fiangonana ny fanatrehan'Andriamanitra. Olona tezitra be daholo nefa ny ao. Olona vinitra. Vao miditra remy sécurité mampiditra dia efa olona sorena be daholo. Fa fanatrehan'Andriamanitra hono ny ao io vakeo amin'izay. Malahelo le fanatrehan'Andriamanitra na ao aza. Deo tsika eritreritra hoe oviny ianao ny efikasy rehefa malahelo sa rehefa faly. Rehefa faly. Ohatr'izay mihitsy koa Andriamanitra. Eo izy fa lasa tsy efikasy satria tsy alaise izy misy zavatra manelingela azy. Tsy afahany miasa ho anao sy eo aminao. 9:30 naran'i Jesosy. Aoka samy alemy fanahy. Hitanareo very le famelemem-panahy raha vao miditra amin'ny fahatezerana, folentika, fahavinirana, tabataba, fitenenan-dratsy, lolo-po. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy nareo. Ifampiantra. Hitantsika eo amin'izay very le fiantrana tao amin'ny Mosesy. Ifamelaheloko to dia enina amin'ilay fomba fiteny hoe misy vesatra. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo amin'ny Kristy ny tokony ifamelanareo eloka. Deo tsika hijery fa ty le toyany zany ty. Mbola rappel le teo. Rappel. Ty ny toyany. Inona ny natezitra amin'ny Moïse? Voalohany, niandry zavatra avy tamin'ny olona Moïse. Raha zay ianao tsy miandry ninninona avy amin'izaniza. Osoreny eo ianao. Marina mafy re aty. Latsinay vao maraintsika mengavy re. Aza miandry ninninona avy amin'izaniza re ianao io Fihinana andrasa Moïse tamin'ny olona mbo hitako lisy dia mba zaraiko aminareo. Numéro 2:21 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay nahitako hoe misy raha gasy io Moïse io. Aza avy akanareo izy. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny volana voalohany tonga tany an'hevitra zina ny zanak'Israely dia fiangonana rehetra. Ary nitoetra tao Kadesy ny olona. Maty tao Miriama ka nalevina tao. Tsy mba niraharaha akory nahafatesa Miriama amin'ny fiangonana. Nanome tsiny indray mbola nataony. Tsy zaka amin'ny Moïse. Nareo rehetra efa sady areta nefa mbola zany. Za zao vao toko misaona nareo ty. Hitanareo amin'izay le tsy mitombony zany Rehefa tsisy raharaha fahorianao ndanany amin'Jehova fa izy no miraharaha fahorianao. Tsisy namangy ianao tamin'ny fahorianao, ndana fa amin'ity taon'ity 2023 amangy ianao ny fanotronana. Tsy haiko hoe azonareo ve le izy. Aza ankinina amin'ny olona ary aza miandry ninninona any amin'ny olona fa le fasany amin'Andriamanitra ny fo.
problema Moïse teto voadopa aoriana izy ny tonga dia tonga avy any koa mpomonmonina sy mipiodina dia ohatrany hoe nareo rangaha tsy mba micomprendre mihitsy efa ela koa rangaha zay a voaka koa le misy rahatra tsy ny rahan'i Kristy koa mbola tsy latsaka dia tsy madio tsara le fo azo raha zareo zay hoe mahatsara ny fahatongavan'i Jesosy fahatongavan'i Jesosy zany hoe tena nampisy perfection amin'ny zavatra be dia be tsy ampozinao mihitsy ry Moïse zany modèle lehilahy mahery fa kay lehilahy mahery dopa aoriana lehilahy mahery maratra anaty fa rehefa tonga Jesosy tsisy an'izany tsosy dia mitoditodika eto mitsiny hoe za mihitsy zay teneny zay tsisy an'izany tsosy rehefa tonga Jesosy ka rehefa tonga Jesosy dia diovina tanteraka mihitsy ny amin'ny raha izay latsaka teo Calvary ampy amela ny eloko ny olona rehetra mila raisina fotsiny le izy dia iainana dia mitsangana vaovao dia tsy manisy problème na lagy na amin'iza na amin'iza principe de base aza miandry nininina avy amin'iza n'iza ataovy kosa nefa zay azonao atao ho amin'ny manodidina anao izy mety tsy anao fa ianao raha mbola misy zavatra azonao atao ataovy amen faharoa reto fiangonana reto tahaka ny fomba sy fiainan'ny fiangonana dia mpanao fahadisoana verimberina tsy hoe karaha misy olona mety hitanao anatin'izay misy olona zany karazan'olona mpanao fahadisoana verimberina ary zay mihitsy reto zanak'Israely reto Exodus 5:10 ka hatramin'ny 5:20 anaran'i Jesosy Mosesy nitondra ny Israely mifindra avy teo amoron-dranomasina mena nandrosany amin'ny hevitra Sora izy le anaran'le hevitra koa ohatrany tsy dia milamina hevitra Sora nandeha telona tany any hevitra izy ka tsy nahita rano zay indray le problemana rano tonga tao mara izy tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy zany koa izany nanaovany anarany hoe marana hoe mangidy tonga dia monimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona ny sotroanay ary dia nitarina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoany Jehovah hazo anankiray ary rehefa natsipony tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano taony nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy ary tao noho izany toetra azy tao mara fony vao nivoaka ny ranomasina mena dia efa niady tamin'i Mosesy izy ireo hoe tsy misy rano Exodus 17:1-2 naran'i Jesosy nifindra fiangonana dia zanak'Israely rehetra niala tao ny hevitra sina arak'izay natoron'i Jehovah hitobiny dia nitoby tao Refidim ary tsy nisy rano hosotroan'ny olona raikitra indray nilady tamin'i Mosesy indray vao misy zavana mitranga zany dia Mosesy foana nilana ady nefa izy nampiasain'Andriamanitra hidelivrer an'zareo avy any amin'izay mba efa fiainana milamina ny aina Mosesy tany amin'ny hevitra Midiana rehefa tamin'ny vaty aman-janaka ry zareo voasedra mihitsy le rangaka mafy any le nahazo azy rehefa diniana ianao efa misakra fa le olona tsy nohony zay ina koa raha inan'izay sakra ataonao fa nohony zay tena tonga dia niakatra ny tamba nisy tambavy kay tao amin'ny Mosesy tsy hoe sotro izy fa nisy ke tao tonga dia niakatra hainareo tsara zany miakatra ny tambaviny nilady tamin'i Mosesy ny olona dia nanao miraha zay raha ngamba hositronay ho Mosesy tamina ahoana milady amiko nareo ndry manona milady amiko nareo manona maka fanahin'i Jehovah nareo tao Refidim mbola miverina indray le olana io le olana resaka toetra sy rano isan'ny mitondra fahatezerana ny fiverimberenina toetra efa noresahana mahatonga ilay izy resahantsika eto mba tsy ho tratran'le nahatratrarana Moïse ianao natonga Moïse latsaka tanatin'le fahatezerana miverimberina le fahadisoana dia tsy hain'i Moïse niatrika an'le izy satria tsy nanana référence izy ho mpanjinina androanina hoe tsisy excuse manana an' Jesosy référence ny hoe ho mpanjinina hoe zary tia mpamerimberina ikuizana hatramin'izay firy-taona mbola naharitra ny tompoko androany mbo afaka haritra amin'izay fiverimberena ny fahadisoana mety misy eo amin'ny manodidina tsy ho tezitra intsony raha ny tiany olona dia tsy raraka tsony tsy marary tsony fa androany averika eny hoe tsy tezitra tsony tsy sorena intsony tsy litika tsony izy daholo zany malagasy any hoe arena be ny teny reny zany kipitsipitsy ny tokony fehezinao mba hahafahan'le journée sy le semaine le volana ary le taona tonga dia mahazo aina be ny présence de Dieu miaraka aminao nisy zavatra ko tsy fantatry Mosesy zay fahatelo voalohany trapa-oriana izy dia tsy nirarainy olona le fahoriana voningadona olona vao maty anabavy tonga dia nikitakitaindra lahy le faharoa teo fahadisoana miverimberina misy zany miverimberina le fahadisoana dia tian'Andriamanitra ianao ho folaka ao anatin'le izy tsy le toetra miverimberina ny mamolaka anao fa Andriamanitra mamolaka anao mba aharitra eo amin'le olona ohatrany tsy mety miova
Ohatry ny teten'Andriamanitra hoe ohatran'io ianao mba raha-piovanao fa ireto aloha. Ohatr'izay zany le schéma. Quel plat succulent ce matin. Alléluia. Trandraitsika ohatry mifaly hoe afaka. Nisy niaritra ny atao ry aloha ny ovanao io. Tsy te tantara dosia. Nisy niaritra ny atao ary niaritra voalohany tao Jesosy. Manarakaraka azy ny mpanompony rehetra koa. Ka izy koa fanteny izy miara-miaritra amiko izy. Raha zay fiaretan'i Jesosy taminao zay, mba homeo fiaretana avy any aminao amin'izay manodidina mety mbola tsy parfait hatreto. Ka ny problema pastera, izy mihitsy tsy mamonjy sekoly. Tsy ampy ny assimilation sekolynao tonga eto matoa izy mbola tsy miova. Aza mifanao an'izany. Mifanao an'izany tsika eto ka. Ah oui. Raha tena feno tsara ny condition ka mahazo aina Andriamanitra miaraka aminao miova daholo zay tokony hiovany. Miova daholo fa tsisy excuse le izy. Satria le fifaliana hoentinao avy eto tonga dia fifaliana manova zavatra any amin'izay toerana misy ianao, ao amin'ny ankohonana, fianakaviana, ao am-piasana, amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra tsy fantatry Moïse. Tsy nafantatra izy fa Andriamanitra efa nanomana vahaolana maharitra isaky misy mitabataba hoe mangetaheta. Anisan'ny mampisenerva dia les solutions tsy hita. Zany koa. Nenareo koa zafana koa natononareo eka ianao aloha niteoko. Ianao koa nitratra eo. Ndrindrindrindra hoe dady ianao, ianao aloha mihinana eo zany, ianao ny lehilahy ao an-tanàna ao. Atotonareo aty aminahy daholo. Tena kaikanao, zay mihitsy hoe ka. Dia zay mahatsara ny hoe atoton'ny lehilahy ny amin'Andriamanitra daholo indray avy eo ny zavatra rehetra. Amen. Rehefa tsy fantatrao ny fisiany solution dia mampisenerva anao, dia nefa le misenerva zay dia efa tsy mampety ny présence. Ao inona tsy fantatry Moïse? Ty le zavatra tsy fantatry Moïse. Korintianina voalohany toko 7:4. I Paoly, za tena milaza aminareo marina. Paoly tena sakaizan'ny fanamasina. Nome ny fanamasina amin'ny Paoly daholo ty karazana secret rehetra zay tsy fantatry ny olona tany aloha. Zao anie problema Moïse ny zavatra tsy hitany. Fa inona indray tsy hitany Moïse? Nefa ny zavatra napahitana Moïse efa rezatra be. Ty mi zavatra tsy hitany. 1 Corinthiens 14 amin'aran'i Jesosy. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy ihany. Nisotro tamin'ny vatolampy fanahy zay nanaraka azy. Kristy zany vatolampy zany. Tao zao mety nisy olona teto amin'ny zanak'Israely hoe reto ohatry mitovy amin'le vato tary ihany io vato io. Dia mety izay tena ny alako le zavy eny hoaniny mana dia ndana miaina va tsisy tsy azoko mihitsy zany remarque zany. Za mino zany nisy efa nareo marque tao fa tsy sura. Fa mifanamasina miconfirme. Ozy mifanamasina. Nandritry ny diany zareo tany amin'ny désert tsisy rano. Dia nanaraka an'zareo avy tao aoriana le vato mpamoaka rano. Inona ny mampikitakitaka le vato areo foana zany naiza naiza andehananao. Alléluia. Zany mahita raha ianao zao manambola be ne tsy misenery zany anie ianao Za toetra amin'izany teny zany sao dia falifaly be eo Tsy vola ny solution anao. Jesosy ny ilainao. Tiako tenenina. Raha fantatrao ny fisiany solution anatin'ilay zavatra trehanao dia calme be ianao. Na tonga Mosesy tsy calme, aiza indray ny amoronona rano satria tsy fantany le révélation hoe le vato mitondra rano ho an'ny zareo anie manaraka azy. Ohatr'izao le izy. Ny andry afo sy ny andry rahona eo aloha. Ny zanak'Israely manaraka ny fitarihan'Andriamanitra. Fa ny zanak'Israely arahany le vato mpamatsiana. Dia vao mijanona ianao mitodika dia tsy mihetsika le vato. Dia vao mitodika ianao dia manao an'izao le vato. Dia vao mitodika ianao dia tsy mihetsika indray le izy. Zany hoe tsy prévu mihitsy le izy ho hitanao hoe mihetsika. Tsy haiko raha azonareo ve le izy. Tsy prévu mihitsy le izy hampaherenao hoe ifa mihetsika ifa hoay nietsika. Tsy any le izy. Tsy any ny tokony hifantohanao. Tsy any amin'ilay vato manaraka anao fa any amin'ilay taridalana eo alohanao. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Tsy mahay norakoraka ho an' Jesosy. Tsy le famatsiana avy ao aoriana ny tokony himasoanao. Satria Jesosy efa miteny fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo miherihery. Esoa rétroviseur.
Ara-panafatsy tômôbila sao dia naran'i Jesosy gagany olona lasa izy reneny ny rétroviseur antsika namonjy formation vao maraina azo fanao an'izany a ara-panahy ny teneko eto a ty paster ty tena any Jesosy mihitsy halleloia mampisenerva ny zavatra tsy fantatra allô aizenao mampisenerva ny zavatra tsy fantatra izy zany vehivavy miresaka ao ambadika telefony zany mampisenerva ny zavatra tsy fantatra journée bénie ty journée ty ary za mahita fa alohan'ny fifaranty andro ty journée bénieko halleloia izy be amen to de raisy fotsiny ataovy amen fotsiny ampahita fity Andriamanitra indrindra journée qui va se baigner dans la présence de Dieu asio tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra aza terena fa mijana teo le rimo tsisy toy antsony tsy mandeha be le saina mitady alisa ajantsika eo raha mba nafantatra moa izy hoe tsisy tokony ampikiropaka neny amin'le rano misy foana ao tena akaiky anao de tondroy ohatr' zao tsy le olona ny tondrona zany fa misy zavatra ao zany alefasany fotsiny fa tsy le olona no teneny izy teneny ny tenanao misy foana ao fa mibanjina any alohantsika hoe any aloha Andriamanitra mitarika avy ao arina ny famatsiana manaraka averitsika farantsara fa tian'Andriamanitra ho masaka tsara zany mba tsisy zanak'Andriamanitra kivokivy miatrika an'ity semaine tsara be ty miatrika ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tianao fanatrehan'Andriamanitra tsy mijery any arina ianao fa mijery amin'ny devant satria fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny devant anao mitarika anao fa famatsiana amin'izay rehetra ilainao tsy tokony hampimononmonina anao efa ao arina vonina amen tsy nafantatra an'izay Mosesy ndray alatsinay maraina sekoly zay ny tokony hitoriana le izy tsy nanatrika an'izay Mosesy mahita fa manatrika eto le Mosesy aloha raha mba reny le izy tsy tokony ho taitra izy ary raha tsy taitra izy afaka mifehy fahatezerany ary raha vao fehy fahatezerany voatahiry ny fahalemem-panahy raha voatahiry ny fahalemem-panahy tafiditra ny tany Kanana izy tsara Andriamanitra anankiray fara mahakasika ny fanatrehan'Andriamanitra le anankiray teo evangeza be fa tiany amarana antsika azy ozy izy ny Levitikos toko 10:7 Levitikos toko 10:7 ny anaran'i Jesosy ndao raha makitsika isa roa telo aza misotro divay na toka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana mba tsy ho fatinareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany tonga de falo mpisotro ianareo mafaly azy rehefa makao amin'ny tranon'ilay fionana tsy misotro fa za tsy ho ao zay mahatonga misotro hitanareo amin'izay tamin'izany Andriamanitra nametraka ozy Andriamanitra rehefa tsy vitanareo ny mifehy an'le toka enoia rehefa tsy vitanareo mifehy an'le toka mba rehefa tonga eo anatreha kosa aza asiana resaka toka tsy afaka nitaky be koa Andriamanitra satria le fanampiana mbola tsy afaka nomena dia mifanamasina fa androany mifanamasina efa nomena misy différence be le izy rehefa makeo amin'ny tranon'ilay fionana nareo ozy Andriamanitra ka miaona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy tokony hisotro divay na toka fantatra Andriamanitra fa sarotra tamin'ny zanak'Israely ny hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola tsy nomena amin'ny fanamasina lasa interpréter le izy hoe rehefa makany am-piangonana ihany ny tsy tokony hisotro toka na divay nefa Andriamanitra tsy nametraka an'ilay izy teo amin'ny toerana fa nametraka le izy ho tao amin'ny fanatrehany ozy izy raha eo fanatrehako dia aza misotro zay amin'izay le vakitsika teo ozy izy Jesosy ho ampidiroka ao anatinareo ny fanatrehana haina amin'izay dikan'izay manina tsy
tokony isy tsony zany le fandresen-dahatra isotro satria tsy any amina toerana misy présence le ameran'Andriamanitra le izy fa enao mihitsy ny tokony mahafeny tenanao fa sitrapon'Andriamanitra tsy ho mamy ianao na tian'izany satria manelingelina ny fanatrehan'Andriamanitra zay tianao. Averiko vakina Jean 14:17 tamin'ny anaran'i Jesosy. Mafana ty andro marainy ty amenna ohatrany raliza mihitsy. Mazana li miatrika rali reto efa mbo nirana ihany tsika. Hoe ndana fotoany ary mampivavaka. Fa fahamarina zay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantany. Ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Am'izao satria efa nataon'i Jesosy en permanence ao amintsika sy aty anatsika ny présence. Dikan'izay tokony en permanence koa ny fitandremantsika tsy ho mamo. Mety hiteny ianao, za misotro fa tsy mamo. Vao zay fiteninao zay fotsiny dia efa fitenina mamo. Aloha zavainao zay dia midiserina tsara ianao. Tsy miresaka degré ana alcool Andriamanitra fa miresaka alcool. Zany tsy dia manao sipa be. Sipa kely roa sy telo fotsiny fa tsy be dia be. Ohatr'izay nge zany dikan'ilay izy. Rehefa fahotana dia fahotana. Ozy izy indray fanamasina. Za aloha zany tena makafy mihitsy. Navoaka ny fanamasina indray ny dossier. Zao aneny ao ambadika io e. Tianareo fantatra rehefa ny ao ambadika izay. Ozy izy ny Efesiana 5:20. Le temps voalohany teo mampalahelo ny fanamasina. Ty faharoa ty indray manakana zavatra tia ny fanamasina atao. Ny anaran'i Jesosy. Ary aza ho mamy dovainareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Aoka ho venona ny fanahy. Rehefa kizitinjitina ianao tezitezitra lolo-po, loto-po, vinitra, tabataba, sorena dia malahelo ny fanamasina. Allô? Fa eto raha vao mamo ianao dia tonga dia tsy afaka mameno ny fanahy. Tsy afaka. Tsy mety ajanoa ny hira. Esora aloha ny toka. Tanareo amin'izay le izy. Esora aloha ny toka fa tsy anaty hirany no tsy any amin'ny hirany rectifiena le izy. Fa eo amin'ny vatana no ahena ny degré ny alcool dia tsy ampidirina eo ambava intsony raha teo feno ny fanahy. Zany efa mahita fa le problème mampisotro tokanao io réglé le fahafeno ny fanahy. Averiko vetivety dia amin'izay miravintsika rehefa dia tsisy misotrosotro miafina intsony na misotrosotro aminany tamiko andaso any. Mbola tsy hitanao zany. Misy kely an'izany e. Ohatran'ny lasa fampitahorana le izy. Ianao mahafantatra hoe iza le izy. Na ianao le izy na tsy ianao fotsiny dia izay. Fa zao raha voalatsaka ianao anatin'le misotro dia tsy possible ho feno fanahy ianao. Dikan'izay misy zavatra zany tsy ho hitanao mihitsy. Meo ny excuse zay omenao misy zavatra tsy ho ampahitananao mihitsy satria maninona sakananao ny fanamasina tsy ameno anao. Tsy mety plein. Tsy mety. Jesosy miteny feno rano ny siny tsy mety e. Na le fomba fampitana le rano no mivilana. Iko izy satria maninona mamo. Tenenina akaikinao tsy sakaizanao ny toka hoe. Na anaty chocolat raha hoe. Fa tsy hoe fa tafilana mamindrafo tompo. Alo avy eny. Misy fahafenoany fanahy objectif atsika isan'andro alo avy eny. Aza ho mamy dovay ozy ny fanamasina fa manakana tsy ameno anao le toka. Tsy azo ny olona zany ozy izy fa sorato Paoly misy olona tiako hovangina latsinainy maraina mois de mars ampiasako le pastera botabota kely mahafinaritra io fa tiako ampaherezana zareo hoe aza mamimamy tsony fa manjary tsy voasakana amin'ny fahafenoany fanahy. Tsy mety plein. Tsy mety. Le voalohany teo
tsy mety faly Andriamanitra satria maninona ianao manao testesitra ty faharoa ty voatsakan'le tokatoka kely izy le kely cochon kely raha cochon ny anaran'izany afaka no afaka amin'izany ianao ahoana pastera hoe teo amin'i Jesosy efa netiko teo avereno entiny eo efa naveriko foana terizy eo amin'izay arany mampiakapeo ianao zany possible ianao afaka kinona fotsiny zany ny tenin'i Jesosy hoe raha nafa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka inona fotsiny zany reny teny reny possible ho afaka ianao nampiteneny fanamaso Paul tandreny fa manelingelina ny fahafenoko ho ao anatinao ny fahamamona entin'ny divay sy ny toka zay no nahatonga an'Andriamanitra keny taky fijoroana tamin'ny Samsona hozy Andriamanitra tamin'ny Samsona tsara toko fatelo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo amin'anarana Jesosy zay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza avela hoaniny nen'le rangaty tena tonga dia strict be na raisin sec ary rehefa mpanaritra hatramin'nypokon'olona Samsona tsy mahazo mihinana le pain au raisin le ao ambady le eo amin'le efa ninona ny daholo ny sasany tamintsika reo misy pain au raisin zao ambady tsy mahazo satria Andriamanitra miteny vo raisin fotsiny dia tsy azo tena kay mihitsy pastera soran'Andriamanitra fa amin'izao izy ny tompo hoe te inona pain au raisin venao zanaka ny tompoko hoano toka ihany tsy azo sotroina divainay raha ny Kristy dikany divay ranom-boaloboka aza interprétena amin'ny anao tsy afaka le izy saonao pastera Elisa zao nanao akanjo rongony dinandray dika zay zao hitanareo raha vao mandresy lahatra le izy dia tadiavana verset biblika anoanana an'le izy efa teneny ianao fa na divay na toka na beksa na inona fiantsoana an'le izy na Roma pasteur oui Paul nirahana ho an'ny Roma toerany iny Jesosy anarana tanàna iny fa tsy le Roma sotroina fa mahatsara izy nanontanianao izy dia nomena ny valiny aloha nirahana ho an'ny Roma falery anarana tanàna iny zanako akozy Andriamanitra anarana tanàna iny zanako haza vela ozy izy isotro divay nataoko izy na inana akory zay zava-padina satria tamin'izany mbola nisy zava-padina tamin'izany avereny hoe tamin'izany jerijerim-potsy ny langouste ny homard sy ny crevette ary ny krapy sofa ny vavabavaka teny tapitrampeter nampidina ny Andriamanitra ho fahitana zay efa nidioviko petera hoany misy dikany iny reto misy zavatra révolu tsy ao amin'ny sakafo miditra ny fahalitoana fa avy ao anatin'ny fo avoaka ny fahalitoana Jona mpanao batisa Luc 1:15 zay namarana antsika azy ozy le anjely minaran'i Jesosy ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy tsy sotro divay natoka mba avakio moa io sady ho fenona amin'ny fanamasina hatrany ekipony reniny fa maninona le anjely miteny hoe tsy misotro toka sy divay izy fa ho fenona amin'ny fanamasina hatrany ekipony reniny inona loatra ny relation reo tsy fantatry le anjely izy fa izy messager fotsiny fa mifanamasina avy eo no teny hoe mifandray ireo soit ianao misotro soit ianao feno fanahy soit ianao mamy mitoka soit ianao mamy mifanahy choisir ianao tovitovy fotsiny mipôzindreo olona reo samy tsy matahotra fa mifefarany ndray accidenté ndray tavavoaka ny olona mamy tsy matahotra tera fa tsisy accident zany sorana n'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana ny sotroko nitondra fiara mba tsy accidenté eny ambony tôbily ianao mahatsiaro tena eny ambony fandrina ianao no mifo avy eo fa ahoana ary tsy nisy ny accident misy Andriamanitra ny aro ozy Andriamanitra ty pastera keliko ty mbola tsy fatany tsara fotsiny tokony atao mbola manandraka ny zava-padiny reny izy io fa io azoko amin'ny coin io Gabriel hoe to volant aloha fa tsy raha io ny avela am'izao maty am'izao nefa mbola ilaitsika io tsisy fimeheza no am'trampokon'olona alina andao amboary io tena votany navotany toy ny tsy nanao ninninna
nefa no amarina sy ny diovina na dia tao anaty fahadalana sy fahadisoana aza. Nijoroka eto tsy teny aminao hoe zany tsara indrindra fa mety ratsy lavitra no hainao ary. Fa teo Jesosy ny sauvé, nanangana, nanamboatra, ny fidy, ny antso. Dia zao ny teneny ny androany, aza tezitezim-poana dia faly miaraka aminao. Aza misotrotro zava-poana dia afaka ho fenoko ianao. Bonne journée de bonne semaine mitsangana. Alléluia. Aiza mpidera sy mpiakohaka. Alléluia. Ohatrany amin'ny rahalia mihitsy ny tsy ampy kely izay. Tsy maninona fa fotsiny tananao dia misaoran'Andriamanitra. Saotra Jesosy. Tianao zay hisitraka ny fanatrehanao. Tsy teny fotsiny hoe tia sy mankafy fa mianatra amin'ny fe ny zavatra rehetra mba ho tamana ny fanatrehanao. Soreny Mosesy satria voatrapa-orina izy maty anabavy. Verimberina ny fahadisoana tao amin'ny fiangonana teo anatrehany. Ary nisy révélation tsy fantany hoe raha mibanjony eo aloha izy ny fitarihanao dia manaraka ao aoriana ny famatsiana tokony ho azy. Rehefa tsy feno ilay fepetra dia lasa tafajoboka izy tao amin'ny fahatezerana sy ny fahasorenana. Ary izy tsy nafantatra fa rehefa nisafidy izy no tezitra dia very ny fahalemem-panahy. Saotra Jesosy fa nomenao ny fanahinao masina nazava aminay tamin'ny alalan'ny fampanoratanao ny apôstôly ny epistily tamin'izany. Fa sarobidy tokony tehirizinay mba tsy alahelo ny fanahinao efa atao anatinay. Ifonany aminao fa misy taona izay sorisorena amin'ny zavatra tsisy dikany. Misy taona izay tezitezitra tsy mahafehy tena sy tsy mahafehy fo amin'ny zavatra azo vahana. Ifonany aminao renydretreny ary misy taona mamparary anay dia le fahatezerana tsy voafehy. Androany izay miverina aminao tanteraka indray. Mino izay fa afaka ny atsapa ny famihinanao anay amin'ny famindrapo. Afaka hiatrika indray ny anio sy ny ampitso miaraka amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Misaotra an'ity Tompo fa nomenao ny fanazavana faran'izay mazava be androany. Fa tsy tianao ho mamy mitoka sy divay izy rehetra mety zava-mahadomelona ny olona manjary tsy afaka hisitraka ny fahafenoan'ny fanahinao. Ifonanay aminao ihany koa raha mety mbola misy zany ka ho anzy nanatrika eto. Tonga eto anatrehanao, tsisy mahalala zany fa ianao mahafantatra inona ny fiainany miafina. Miara-mivavaka kosa izay Tompo mangataka fifonana. Aoka ho départ vaovao tsy verimberenina amin'izany karazana fahadalana sy fahadisoana zany ty fotoana maraina ity. Nizariza mety ho voafatotry ny toka divay sy gara zavatra be dia be mety ho rongony. Ho fotoam-panafana ho azy Tompo amin'ny fotoanandro maraina. Satria le raison mampanaonao foana mihitsy ny vahan'ny fahafenoan'ny fanahy ka hisafidy izay Tompo ny fahafenoan'ny fanahinao. Saotra sy mankasitraka anao izay amin'ny sekoly fanasitranana andro maraina. Saotra fa mamakivaky ny vatanay sy momba ny fiainana iray manontolo ny fahamarinan'ny teninao mandravarava izay rehetra tsy araka ny sitraponao, manongotra izay rehetra tsy nambolenao. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kena avy Nazareta. Amen. Nao tsika hitehaka mafitsara ho an'ny Tompo mahazo toerana vetivety arany. Mafana ny andro. Mafana ny fivoriana. Mihina fanahy voaray zavatra sasenao sa velan-dalo fotsiny ilay fotoana. Mandro soa. Azo fehezina ny fahatezerana. Azo fehezina ny fahasorenana. Jereo Jesosy. Jereo ny modèle tsara napetraka Andriamanitra ao antsika. Andriamanitra tsy miteny hoe esoriko izay mampatezitra anao. Tsy izay ny teneniny. Fozy izy omeko mifanahaka ianao mba tsy mora tezitra. Dikan'izay ao anatinao ny fahafahana mikontrôle ny zavatra rehetra. Afaka hanova ny zavatra manodidina anao. Tandremo mifitaky ny toka divay zava-mahadomelona maro samihafa. Fa mibloke ny fahafenoan'ny fanahy tokony hiasa avy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena mitsotra anao marina aleo feno Andriamanitra toy izay feno alikola. Tena mitsotra aminao aleo feno Andriamanitra toy izay feno alikola. Misy zavatra be dia be tsy takatry ny sainao misokatsokatra ho azy rehefa feno Andriamanitra ianao. Fa na zavatra tokony hisokatra azy lasa mikatona indray raha vao feno alikola ianao. Misy karazana toerana zao tsy tafiditra amin'ny mamo. Tonga dia hidiny sécurité satria mamy ilay olona. Dikan'izay manakana ny fampahitana fity, manakana ny varavarana tokony hisokatra amin'ny zavatra be dia be amin'ny fiainana sy ny ho avinao fa aza
idirana. Misy tika matory eo nomeny tompo. Misy olona zany tezitezi-poana sy misotrosotro foana. Zay zany le reglena androany. Halleloja. Dia mino fa samy mandray tandrifintsika dia homarina amintsika tokoa ny hoe tiako ny anatrehanao dia hitandrina mba ho tamany eo amin'ny fiainako ny fanatrehanao. Mitsangana dia raisinao tsodrano izay voaman'Andriamanitra ao amin'ny androany. Tonoko ny fahatanterahany fahamarinany teny tompo hoe ary indro izao ombaninao mandrakariva mba arabatonga ny fahatam-peran'izao tontolo izao. Eo anoloanao sy avy ao anatinao Andriamanitra mitarika anao. Raha tamin'ny andro Moizy andry avy sy andro rahona ny teo aloha fa le vaty famatsian-drano kosa tao aoriana. Zao famantaraka zao narak'izay mino izy ny tompo ary isy fahagagana manaraka anao rehefa mino ianao. Tsy natao hitoditodika ianao hoe inona le fahagagana fa natao hibanjina ianao an' Jesosy izay eo anoloanao. Tsofina rano sy tononona ny fanasitranana tandrifo ny fanahanao aminaran'i Jesosy. Tandrifo ny ainao amin'ny anaran'i Jesosy. Tandrifo ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Salama tsara ianao miala eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tehirizan'Andriamanitra ny fahasalamana voarahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miverina marary ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io zavatra heverinao fa manahirana io efa voahomana amin'ny famatsiana fa mpanjino Andriamanitra mitarika eo aloha. Aza velo mora tezitezitra mba azo aina ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Aza mijoboka amina toka sy divay zava-mahadomelona mba fan'Andriamanitra mameno anao. Mahita fa mora aminao ny ofen'Andriamanitra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ary mahita fa eo amin'ny tantaran'ny fiarahanao amin'ny tompo tsy hisy intsony ny irika atonga n'Andriamanitra alahelo amin'ny zavatra ataonao. Mahita fa ho fotoam-pifaliana ianareo mianaka manomboka andro maraina ambara-pialano eto ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena mitsotra aminareo marina fa tena velao andeha izay andalo eo fa tao faly fotsiny Andriamanitra. Tao faly fotsiny Andriamanitra fa hitantsika hoe tao midona zay midona fa raha mbola izy mifaly eo ampitainy anatinao fotsiny fifaliany miara-mandresy indray. Amen. Tena kaikinao mety hoe ohatrany tsy mampino zany hoe fa vaovao be ty semaine ty hoe mbola tsy hitanao ty marainy ty hoe le tsy nety hatramin'izay hoe afaka atao mety tampoka amin'izay hoe fa tehirizy le fifaliana hoe aza mampalelo an'Andriamanitra hoe dia ataovy mora feno ianao hoe asio tiaka mafitsara ho an-tompo. Sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Alleluia. Raha pitso fotoana antsika sekoly mpamana olona. Tainy Jesosy tompoko.